ray vavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay io, vory eto amin'ny tranonao izahay ankehitriny, miombo koa amam-panahy, hidera sy hisaotranao. Tafagona eto izahay noho ny fitiavanao sy ny antsonao satria no taminao izahay ka voataona ary nosamborinao ka resinao. Vokiso ny zavatsoa ato amin'ny tranonao izahay ary aoka ny teninao izay inonay fa omenao anay anio mba tsy hiverina foana aminao raha tsy efa ny mahatanteraka sy ambinina amin'izay andrahanao azy. Tario izahay tompo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary toany fanahy mazoto mba hahaizanay manome voninahitra anao mandrakariva amin'ny androm-piainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay omena laza sy voninahitra miaraka aminao ray any an-danitra sy ny fanahy masina. Amen. Rahantsika manonona ankehitriny ny rainay izay any an-danitra. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao neny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeonay anio izay anina zaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelana izay meloka taminay, ary asa mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika ry havana.
tonga amin'ny fotoanany sekoly alahady tsika ray havana amin'ny alalan'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny sekoly alahady. Mangataka ny tanora sy ny ankizy rehetra izay tonga eto amin'izao fotoana izao mba hitsangana tompoko. Vavaka tsika. Ry Jesosy tompo zokon'ny tanora sy ny ankizy madinika. Misaotra anao indray noho ny fitiavanao. Misaotra noho ny famindramponao fa tonga eto reto zandrinao. Isaotra sy anome voninahitra ny anaranao. Mankasitraka ny tantananao sy mivimbinanao azy ireo avy any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ary indrindra ny fanetrentena ny ihany koa ny amin'ny fahatongavana eto amin'izao toerana izao. Dia mankasitraka indrindra tompo fa amin'ny anaranao mavontsy nanaovana sangatana ny vavaka. Amen. Ny Efesianina 5 dia ny 9:9. Efesianina 5 dia ny 9:9. Rehefa hita izany dia itsika rehetra niaraka maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andeha arovakitsika izany manao hoe ka araraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Amen. Afaka mipetraka ianareo raka izy. Izany tenin'Andriamanitra izany indray no entsika hisintomana lesona amin'ny izao maraina izao. Ka andeha misy tantara kely rakizy andeha ho tantaraina aminareo hisintomantsika izany lesona izany. Metsika aloha hevitra ilay tantara manao hoe andraso kely aloha. Andraso kely aloha. Ny soratra masina izay mivakitsika teo dia milaza hoe ka araraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Andeha ary ho tantaraintsika ny momba nyity tovolahy anankiray. Nisy tovolahy ray 22 taona. Mbola tanora izany mbola tanora dia tanora tokoa. Dia nilaza tamin'ny mpitandrina tao amin'ny toerana nisy andro zareo izy hoe fa izy hono tena mbola tsy afaka n'olo tena tanteraka ho an'i Jesosy aloha amin'izao fotoana izao. Dia nilaza izy nefany fa mino an'Andriamanitra sady mino any Jesosy Kristy ihany koa. Dia nino ihany koa izy fa ny Baiboly dia tena marina ary manantena izy fa ndray andro any dia mbola n'olo tena sy andray amin'ny Jesosy Kristy. Tena mino izany izy, tena mino tanteraka. Fa ny zavatra nisy anefa dia izao. Tsy mba nentina n'olo tena marina izy. Fa inona no nitenenina? Andraso kely aloha. Izay no tenenina. Andraso kely aloha. Nandresy lahatra azy ny mpitandrina. Dia ny zavatra miteniny aloako mivavany dia izay foana hoe andraso kely aloha. Fa mbola nararoatra ny fiainana ao anatin'izao fahatanorako izao. Izay no tenenina. Mbola nararoatra ny fiainana. Dia nataony avokoa izay zavatra rehetra izay azony atao amin'ny mahatanora azy. Ny liba izy, nanao fiainan-jatovy izy, nanao filana maro isan-karazany ihany koa amin'ny mahatanora azy sy zavatra izay mety nieritreretiny saina. Dia mbola niezaka ihany ny mpitandrina nandresy lahatra azy. Kanefa inona ny seho? Tsy nety nanaiky izy, tsy nety resy lahatra izy, tsy nety nanaiky izay zavatra no lazain'ny mpitandrina. Inona ny hafarana hoy ianareo? Rehefa ela ny ela nangina ny mpitandrina. Tsy niteny intsony izy fa dia navelany nanao izay tiany atao amin'izay ilay tovolahy. Dia izao ny fampitandremana nomeny ny mpitandrina azy hoe izay olona narina matetika iza maintoy an'izay. Izay olona narina matetika ka miamafiatoka dia ho torotoro tampoka ka tsy hisy fahasitranana. Soratra masina lazain'ny mpitandrina azy io arak'izay hita amin'ny ohabolana 7:20. Herinandro taty aoriana nefa ry havana ny zavatra nampalahelo dia voan'ny lozam-pifamoivoizana ilay tovolahy maty ny hafarana. Inona ny lesona afaka tsoahantsika amin'ny alalan'izany tantara fohy sady mampalahelo izany? Misy zavatra eo amin'ny fiainana rakizy tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra
haingana dia haingana eo amin'ny fiainana. Tsy maintsy ohatra hoe raha nandeha fiara ianao no mitondra n'ilay fiara, misy fahamaizana ilay fiara dia efa nanakaiky tany amin'ny motera, any amin'ny fitoeran'ny solika ny afo, dia mbola hisalasala ve ianao hijanona ao anatin'ilay fiara sa inona fanapahan-kevitra tokony ho raisinao? Dia ny zava-misy azo eritreretina fa ianao tsy te ho faty dia lasa ianao ny ala tao anatin'ilay fiara. Azo oharina amin'ny fiainantsika izany ry havana hoe mila fanapahan-kevitra aingana, mila raisina eo amin'ny fiainana. Ka tahaka ity tovolahy ity, ianao ve rehefa misy mandresy lahatra anao hoe andray an'i Jesosy Kristy ve ianao, dia anisan'ilay teny hoe andraso kely aloha. Dia mitondra fampiatreretana antsika izany ry havana dia tapahony hevitrao. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy satria tsy fantatrao. Misy mahafantatra ny andro afatesany ve? Tsy misy mahafantatra ny andro afatesany tsika. Mahalala tsara tsika fa na ankizy rehefa tonga ny fotoana afatesana mety malahelo tsika fa dia lasa dia izay. Ka afatra ho anareo, afatra ho antsika ny tanora, ny ankizy dia izao. Mila mandray fanapahan-kevitra mandrakarivo tsika andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Fa aza variana mirehaka izao fiainana izao ka hoe mbola tanora hanararoatra ny fiainana, ataoko daholo izay rehetra azoko atao. Tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Amen. Andeha ovakitsika indray mandeha ilay tenin'ny soratra masina izay novakitsika tamin'ny voalohany ny Efesianina 4:5 dia ny 9:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra ka raraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Vavakitsika misaotra Jesosy ny amin'izany teny izany dia mametraka tanteraka am-pelantananao ny ankizy sy ny tanora, fa na izay olon-dehibe koa mba tsy hanao andrasondraso aloha amin'ny fiainana, mino ny soratra masina, mino an'i Jesosy Kristy, mino an'Andriamanitra, nefa tsy mba mandray fanapahan-kevitra. Dia mba ho tany lonaka andrin'ny teninao any amin'ny fona tsirairay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony anaovanay sangatana izany mivavaka izany. Amen. tonga amin'ny teny ny famakinany teny soratra masina itsika ny tompoko, ary izany dia ho hitantsika ao amin'ny salamo, bokin'ny salamo bokin'ny salamo faharoa atomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12.
salamo faharoa atomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika dia izaho mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ilaza zava-boatendry aho, Jehova nilaza tamiko hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany, mangatà amiko dia omeko lovanao ny jentilisa, ary ny farany tany ho fanananao. Ho torotoroanao amin'ny tehimby izy, toy ny famaky vilany tany no amontsamotsananao azy. Ary amin'izany dia endre ianareo ry mpanjaka, minoanatra ianareo ry mpitsara amin'ny tany, manompoan Jehova amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroa ny zanaka, fandrao ho tesitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo, fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy. Ny epistily ho an'ny Hebreo toko voalohany 15 ka hatramin'ny 17. Epistily ho an'ny Hebreo toko voalohany 15 ka hatramin'ny 17. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany, ary koa izao ho rainy ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lamatoa ao amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankoaka eo anoloany. Ary ny anjely dia ilazany hoe izy manao ny anjeliny ho rivotra, ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria, ary ny te-hipahitsiana no te-hipanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fahalanao ny eloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitrao, efa nanosy-diloilo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa, ianao Jehova tany aloha no nanorenanao ny tany, ary ny asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levona fa ianao no maharitra, ary izy rehetra ho rovotra toy ny fitafiana. Ary toy ny lamba no hamalonanao azy, dia toy ny fitafiana ka hovany izy. Fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa anjely iza no mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra, ny raha nanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Iaraka isangana itsika handray ny filazantsara. Ny filazantsara araka ny Matthieu toko 17 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Matthieu toko 17 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka atandremo, fa aza mba manao araka ny asany. Satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy, ka manaingina izany eo amin'ny sorokin'ny olona. Nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavety ny somotra viaviny. Ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy, sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena ary ataon'ny olona hoe rabio. Fa ianareo kosa, aza mba mety atao hoe rabio, fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa.
ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo fa iray ihany no rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo, fa izay manandra-tena no ahetry ary izay manetry tena no asandatra. Aray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Iombomavarytsika tompoko ry Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay noho ny ty andro androany ity fa mbola afaka namaky sy ny aino ny teninao. Ankehitriny izahay dia andray ny afatrao avy amin'ny alalan'ny mpanomponao, ka mangataka ny fanahy masinao zay tompo mba handrakotra anay ka tsisy anelingelina anay eo ampandraisana izany afatrao izany. Mangataka ihany koa zay tompo ny fanahy masinao mba ny sitraponao rery ihany no tanteraka aminay amin'izay rehetra ho ataonay, fa fanilony tongotray sy fahazavan'ny lalanay tokoa ny teninao, satria ny teninao dia fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao masina lehibe sady mavonjona naovanay izany vavaka izany, misaotra ray eo. Amen. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny salamo faharoa, ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, izay efa novakiana tamintsika teo no hangalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Araka ny efa fantatsika, ny boky ny salamo dia misy karazany maro. Ozintsika hoe misy ny salamo fiterahana, misy ny salamo fifonana, misy ny salamo fisaorana sy ny sisa sy ny sisa. Ity salamo faharoa ity dia tafiditra ao anatin'ny sokajiny antsoina hoe salamo momba ny mpanjaka. Salamo momba ny mpanjaka. Ka rehefa mamaky an'ity salamo faharoa ity tsika dia mahita fa misy faminaniana sy filazana momba ny ilay Mesia mpanjaka ao anatiny.
ka amin'ity salamo faharoa ty no ahitantsika ihany koa fa eo ilay mesia mpanjaka satria eo ilay mesia mpanjaka izay ny rahan'Andriamanitra no fidin'Andriamanitra dia mioko izao tontolo izao hikomy amin'ilay mesia mpanjaka. Rehefa hitan'Andriamanitra fa mioko hikomy amin'ny Andriamanitra ny mpanjaka ty ambonin'ny tany dia mahititsika amin'ity salamo ty fa mihomehy Andriamanitra, mihomehy Andriamanitra. Ny antony dia izao, tsinitsinina eo anatrehan'Andriamanitra ny olona ary izany fimehezana ataon'Andriamanitra izany dia tsy fimehezana no ny hafaliana akory fa fimehezana ho fanarabiana ny olona izay mieritreritra hanohitra an'ilay Mesia. Ity salamo ity ihany koa indraindray dia iverina fa milaza ny amin'ny fiavian'ny Mesia ilay manana ny fahefana amin'izao tontolo izao. Andriamanitra no nanome fahefana an'ilay Mesia satria io Andriamanitra io no tompon'ny fahefana. Andriamanitra tompon'ny fahefana ary voalohany dia mametraka mpanjaka mahery, mametraka mpanjaka mahery. Andeha iarahantsika rehetra mamaky ny salamo faharoa ny andininy fahasivy. Salamo faharoa ny andininy fahasivy iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ho torotoronao amin'ny temby izy. Eto dia ambaran'ny soratra masina fa Andriamanitra no nifidy, Andriamanitra no nanendry an'ilay zanany ho mpanjaka. Ary io zanany io moa dia ambarany mihitsy eto fa izy no niteraka azy. Entina ilazana zany fa ilay zanaka naterak'Andriamanitra dia manana ny fahefana izay nomena avy tamin'Andriamanitra. Ilay zanaka izay nateraka nomena fahefana eto dia ambaran'ny soratra masina fa asaina mangataka amin'Andriamanitra izy mba hahatonga an'Andriamanitra hanome azy ny fahefana amin'ny izao tontolo izao. Mpanjaka hanjaka amin'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana ilay zanaka naterak'Andriamanitra eto. Ka ny filazana eto hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany dia milaza fifamatorana akaiky eo amin'ilay Andriamanitra sy Mesia ary midika ihany koa fa ny fankatoavana ny fahefana izay nomena an Jesosy Kristy. Andriamanitra nanome fahefana an Jesosy Kristy. Andriamanitra ihany koa no mampanaiky ny olona an'izany fahefana nomena an Jesosy Kristy izany. Ka io fahefana nomena an Jesosy Kristy ka izay rehetra mieritreritra hanohitra ny fahefana nomena an Jesosy Kristy io dia ambarany andininy fahasivy hoe ho torotoronao amin'ny temby izy toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy. Eo anatrehany hery izay nomena nyty Jesosy Kristy, hery izay nomena n'ilay Mesia dia tsinotsinona ny fahefana misy ety ambony tany. Malemy tahaka ny vy sy ny vilany tany. Tsy afaka mifanehatra ireo. Ary zany ry havana, no ampahatsiahivan'ny soratra masinantsika indray anio. Jesosy Kristy no fidin'Andriamanitra hanana fahefana amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy no napetrak'Andriamanitra hanana fahefana amin'izao tontolo izao. Tsaroantsika ny tenin'i Jesosy Kristy taoriny ny tsanganany tamin'ny maty ny tenenany hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety amin'ny tany. Ny soratra masina zany dia mametraka amintsika eto fa
ny fahaterahan' Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia fahaterahan'ilay mpanjaka nomen'Andriamanitra fahefana mba hahafahany manjaka amin'izao tontolo izao. Ka na inona karazana hery, na inona karazana fahefana izay mieritreritra hikomy amin'ilay mpanjaka napetraka ilay Andriamanitra, ilay mpanjaka notendren'Andriamanitra, dia Andriamanitra hanamontsy anazy, Andriamanitra hanorotoro azy, Andriamanitra hamotoboky izany fahefana izany, satria malemy eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehany hery izay nomena an Jesosy Kristy ny hery ananan'izay fahefana misy. Ary zany andro koriavana no ampahatsiva ny soratra masina atsika anio. Isika dia miaina ity ambonin'ny tany. Mety manana fahefana isika, tsarovy mandrakariva nefa, fa isika dia malemy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsinotsinona isika eo anatrehan'Andriamanitra, indrindra eo anatrehan'ny herin'i Kristy. Noho izany dia zao, ny zavatra tokony ho fadiana dia mieritreritra hikomy na hanohitra n'ilay fahefana nomen'Andriamanitra atsika. Ny tsy faneken'ny olona ny hery sy fahefana ananan' Jesosy Kristy no mahatonga ny olona na mahatonga ny firenena hikomy amin'izany Jesosy Kristy izany. Ny zavatra fadiana zany dia zao hoe mila manaiky ny fahefan'Andriamanitra izay napetraka ao amin'i Jesosy Kristy. Mila manaiky fa io Jesosy Kristy io izay no tsy ahivina tamin'ny Krismasy ny fahaterahany, dia nomen'Andriamanitra fahefana izy. Manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fa ny anjarantsika dia manaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy ary manaiky na ny any an-danitra na ny ety ambony tany. Any amin'ny bokin'ny Hebreo moa dia ambaran'ny bokin'ny Hebreo hoe iza moa no anjely no mba nilazan'Andriamanitra hoe zanako ianao, izany niteraka anao androany. Tsy misy anjely. Ilazan'ny soratra masina hoe na ny olona izay heverina fa masina indrindra, ny vahoaka ny lanitra, ny mpon'ny lanitra, dia tsy nitenenan'Andriamanitra hoe zanako ianao, izany niteraka anao androany. Ny antony dia zao, io Jesosy Kristy io nomen'Andriamanitra fahefana mihoatra lavitra noho ny anjely. Ndeha aritsika hieritreritra. Isika zao mponina ety ambonin'ny tany, ny anjely mpon'ny lanitra. Tsy masina noho ny mpon'ny lanitra ny mponina ety ambonin'ny tany. Ary tsy atokisan'Andriamanitra mihoatra noho ny mpon'ny lanitra, ny mpon'ny tany. Ary zany nahatonga an'Andriamanitra nanome fahefana an Jesosy Kristy, ary rehefa nomena Jesosy Kristy ny fahefana, dia ilay fahefana ifehy hanjaka amin'izao tontolo izao, ny fahefana nomenan'i Kristy mihoatra lavitra amin'ny hery rehetra izay ananany manam-pahefana ny herin'ny ilay Jesosy Kristy. Andriamanitra tompon'ny fahefana, faharoa, mitaona ny manam-pahefana hanana fahendrena. Mitaona ny manam-pahefana hanana fahendrena. Andeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny Salamo faharoa. Ny Salamo faharoa ny andininy fahafolo. Salamo faharoa ny andininy fahafolo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary amin'izany dia indre ianareo ry mpanjaka, minoanatra ianareo ry mpitsara ny tany. Eto dia miantso, eto moa ambarany hoe mpanjaka ny mpitsara, izany hoe olona manana fahefana. Ny olona manana fahefana hanana fahendrena hanaiky ilay zanaka naterak'Andriamanitra. Inona moa ilay hoe manaiky ny zanaka izay naterak'Andriamanitra? Rehefa mijery ny andininy faha 1/12 tsika dia mahita fa hoe hanompo an'Andriamanitra. Hanompo an'ilay zanaka, dia ilay zanaka naterak'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahefana. Taomina zany ny olona rehetra izay manana fahefana mba hanompo an'ilay zanaka
nomen'andriamanitra fahefana. Ary eto ary moa eo amin'ny 2:20 ny 2:20 andeha iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Manoroa ny zanaka fandrao ho tezitra izy ka ho very any an-dalana ianareo, fa vetivety dia irehetra ny fahatezerany, sambatra izay rehetra mialoka aminy. Eto zany ny soratra masina dia mitaona ny olona hoe manoroa ny zanaka. Dikan'izany dia zao hoe ny olona tahaka ny ahoana moa zany le olona horoany. Iny ianao fa mandeha hoe ndao mba hifanoroka kely amin'ny olona tsy fantatra. Manaiky ve le olona sa tsy manaiky? Ho sahirana ihany le olona hoe fa ity nga adala. Fa eto ny soratra masina miteny hoe manoroa ny zanaka. Ilazany soratra masina hoe ataovy tsara ny fifandraisanao amin'ilay zanak'Andriamanitra. Ataovy tsara ny fifandraisanao amin'ilay zanaka nofidian'Andriamanitra hanana fahefana. Ka ny fahatsarany fifandraisana aminao sy ny zanaka dia miteraka fiarahamonina mahafinaritra aminao sy lay zanak'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra ho mpanjaka amin'ny tany. Ny soratra masina zany mampianatra antsika eto dia zao hoe mila tsara fifandraisana amin'ilay zanaka. Ary jereo fa ny filazan'ny soratra masina azy eto dia zao hoe rehefa tsy tsara ny fifandraisanao amin'ilay zanak'Andriamanitra, rehefa tsy manaiky ny fitarihan'ilay zanak'Andriamanitra, ay ilay zanak'Andriamanitra ilay nomena fahefana ohatra ny mora tezitra. Ary zay mahatonga ny soratra masina miteny eto hoe manoroa ny zanaka fandrao ho tezitra izy. Ay zany raha voatsoroana ilay zanaka dia maninona? Ny soratra masina dia mampianatra antsika ataovy tsara mandrakariva ny fihavananao sy lay zanak'Andriamanitra. Ataovy tsara fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ianao. Fa raha tsy zany dia hiara ny fahatezeran'Andriamanitra ny olona izay tsy nanaiky na tsy niakoka tamin'ilay zanaka. Eto koa ny soratra masina raha miteny an'ilay hoe manoroa ny zanaka dia entina ilazana an'ilay fivavahana amin'ilay Mesia. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona hivavaka amin'ilay Mesia, hanompo an'ilay Mesia, hanaiky ny fitarihana sy ny fahefana izay nomena azy. Ry havana, ampianarin'ny soratra masina isika amin'ny fiainantsika, na inona andraikitra raisinao, na inona fahefana anananao, ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra dia mitaonanao ito: maneky hiankoka amin'ilay zanak'Andriamanitra. Ataovy tsara fihavanana amin'ny Jesosy Kristy mandrakariva ianao. Aza izay heverinao fa maizy azy ianao no hanapahanao ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fomba fisainana, amin'ny atao rehetra, amin'ny fanompona, dia mila tsara fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Ahoana tokoa moa zany hoe tsara fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy zany? Ny tsara fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy dia zao hoe isaky ny misy zavatra izay ho ataonao dia manontany tena isika hoe mety amin'ilay Jesosy Kristy, ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra ity fanapahan-kevitra ho raisiko ity. Raha mety dia ataovy. Raha fantatrao fa tsy araka ny Jesosy Kristy ary mety mitarika fahatezerana ho an'i Jesosy Kristy ny fanapahan-kevitra izay ho raisinao, dia aleo janona. Satria ny fandraisanao fanapahan-kevitra izay mifanohatra amin'ny Jesosy Kristy, mifanohatra amin'ny sitrapon'ilay zanaka, dia hiteraka fahatezerana ho an'ilay zanak'Andriamanitra. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika hiankoka amin'ny zanaka, ho tsara fihavanana amin'ilay zanaka, ary zany ihany koa no ampaherezana antsika amin'ity andro anio ity. Ity andro anio ity dia alahady farany amin'ity taona ity. Andeha isika hanao jeritodika ny taona 2024. Tahaka ny ahoana ny fifandraisanao tamin'ilay zanaka nomen'Andriamanitra fahefana, ilay nateraka Andriamanitra
nandritry ty taona izay madiva ifarana ity. Fotoana izay eritreretantsika, ny momba atsika, ny fanapahan-kevitra noraisintsika, ny lalana izay nizorantsika indrindra, ny fifandraisana tamin'ilay zanak'Andriamanitra ny fotoana tahaka izao. Mampahery atsika ny soratra masina. Raha hitanao fa somarina risarisa nangatsiatsika ny fifandraisanao tamin'ilay zanak'Andriamanitra amin'ity andro anio ty, mitaonanao ny tenin'Andriamanitra, avereno amin'laony ny fifandraisanao amin'i Jesosy Kristy. Ataovy tsara fihavanana amin'ilay zanak'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra fahefana ianao, satria io zanak'Andriamanitra io nomenatsika, hoekentsika, hitarika atsika, ary indrindra ho tompointsika amin'ny fiainantsika manontolo. Eto am-pamaranana ary ny afatra ho atsika dia izao: Andriamanitra tompon'ny fahefana, mametraka mpanjaka mahery. Jesosy Kristy no mpanjaka nomenatsika. Io Jesosy Kristy nomenatsika io dia io ilay nomen'Andriamanitra ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Io Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra fahefana io ihany koa no hitaomana atsika na inona karazana fahefana ananan'ny olona, na inona ndraikitra raisinao, dia izao: ataovy tsara fihavanana amin'ilay zanak'Andriamanitra ianao, amin'ny zavatra rehetra izay ataonao, amin'ny fanompona izay noraisinao, tsarovy mandrakariva fa mila tsara fihavanana amin'ilay zanak'Andriamanitra isika, dia ilay Mesia manana ny fahefana any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Enganeo amintsika izany teny izany, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanafitra anay io, ny rahanao ny teninao ka nonona taminay mba hanananay fiainana, satria Andriamanitra tompon'ny fahefana ianao ka mametraka mpanjaka mahery izay anjaka amin'ny fahamarinana maneho an' Jesosy Kristy ilay nomenao ny fahefana rehetra zany, ka tsy tokony hikomina fa tokony ekena. Tsy izany ihany Tompo, fa Andriamanitra tompon'ny fahefana ianao ka mitaona ny manam-pahefana anam-pahendrena, ka hanompo ny zanak'Andriamanitra izay nomenao fahefana ary ho tsara fifandraisana amin'i Jesosy Kristy. Tsaroanay tokoa Andriamanitra fa marina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra, koa indreto izay mpanota manitra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Mifony izahay fa indraindray ny fahefana kely anananay no entinay mikomy aminao Andriamanitra, ka tsy manaiky ny fahefanao sy ny fitarianao izahay hanika ratsy fifandraisana aminao, na tamin'ny fisainanay, na tamin'ny ataonay, na tamin'ny asanay. Riray ny famindrampo, mitalao aminao izahay, mamelany elokay, diovy izahay ho afa-pahotana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no ivavahanay toy izany. Amen.
fitiavana raisom-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka atolotra Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo: izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrikizay ka tsy ho elony. Fa toy izao ny tiavin'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokona mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrikizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho azy izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ambara ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, vaovao velany eloko areo noho ny anarany masina. Aleluia. Mideran'ny Tompo. Fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahota, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah elo ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Fangatahana isika. Misatranao izay Andriamanitra Tomponay eo, fa mbola afaka mangataka aminao amin'ny ity ora sy fotoana ity. Misatranao ny amin'ny nahavitanay rehetra ny amin'ny Krismasy ka ankehitriny mamarina alahady amin'ny ity taona ity izahay. Koa mangataka aminao mba olona tena ho tsara fihavanana aminao Andriamanitra sy fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy, ka mba hanananay fifaliana eo amin'ny fiainanay, mba olona marina eo anatrehanao izahay. Mivavaka aminao izahay Tompo amin'ity androanio ity izay mbola alahady 5 taona ny Veifel. Ianao Andriamanitra nampijoro izany sampana izany ka aokany ny fananao masina hitarika izay rehetra ho tanterahana, ary ahatanteraka ny fifaliana ao aminao Jesosy Kristy ka hitombona amin'ny fifaliana sy ny fiadananao ary ny fahasoavanao Andriamanitra. Mivavaka aminao izay Tompo ny amin'ny vahoaka rehetra eto anivon'ity nosy ndrazanay ity, raha hiatrika ny farantaona sy ny taom-baovao. Ianao Andriamanitra ne no anome fitahiana hiaro ny tsirairay avy amin'ny faharatsiana, ka mba olo tena mpanomponao Andriamanitra tokoa hifady ny ratsy ka hanatanteraka ny tsara mandrakariva, ka ho modely mandrakariva eo anatrehany izao tontolo izao, satria ianao no mampiavaka anay eto amin'izao tontolo izao. Miaina eto amin'izao tontolo izao izahay, fa tsy hiala eto amin'izao tontolo izao raha mandra-pa ny omenao fotoana izay andehananay hiala eto amin'izao tontolo izao. Aokane ianao Andriamanitra no hitantana ny tsirairay avy, ka mba havita soa hatratra ny fety sy ny farany taona indray. Tompo Andriamanitra eo, tsinjovo izay rehetra tsy afaka mifaly hiatrika izany taom-baovao izany. Ianao hanome izay rehetra mahasoa azy sy mba entiny hanatanteraka ny fifaliana ao anatin'izany fety izany. Tompo Andriamanitra eo, matoky ianao izahay hijery izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny olana, ianao no hanome fanasitranana, ianao no hamaha olana, ka mba ahafahany hifaly miaraka amin'ny olona rehetra eto anivony izao tontolo izao. Tompo, matoky manantena
fa Andriamanitra mpiainy vavaka ianao ary manome mandrakariva izay rehetra mangataka aminao. Io Tompo mba ho voninahitry ny anaranao ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina ka ny fanekempinoana araka ireo vavolombelona anatry maso na ny fanekempinoana fa efatrano iarahantsika manatanteraka manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manesitra ny fahotany izao tontolo izao, sy araka ny teniny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe Rabi, ianao no mpanjakivandra, ianao no mpanjakan'ny Israely, sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe indreny nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, sy araka ny teniny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo, ianao ny manony teny ny fiainana mandrika izay, sy araka ny teniny nataony Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitra. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Mihira fahavalo amby efapolo sy roanjato ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa no ataontsika dia androso ety anoloana ireo ray aman-dreny anolotra ny zanany andray ny sakramentan'ny batisa. Valo amby efapolo sy roanjato ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Ampifaliana ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentan'ny batisa izao. Inoy ary ny teny soratra masina anorenany fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy Tompo, efa nomenahany fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka sy mipiantoka ny zaza. Misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anareo zahay hamaly ireto fanontaniana ireto araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Tompo. Ekenareo va ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianaran'ireto zaza ireto amin'ny androm-piainanareo rehetra. Tompo. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ireto zaza ireto ny fitezana araka ny filazantsara tokony atao aminy
mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy tompo mba aza ho ny hery handavany ny asan'ny satana rehetra. Eny tompoko. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ka ampiditra azo mpianatra sikolehilahy divay ianareo. Eny tompoko. Ekenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ianao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Eny tompoko. Mangataka anareo ary zahay hitodika amin'ny fiangonana ka hanamafy ny fanekenareo. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raisika izahay. Ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao. Tsy anekeny an'i Jesosy tompo mba azahoany hery andavany ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy, sampianatra azy ivavaka, ka ampiditra azy ho mpianatra sekolehilahy izahay. Ekenay nampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinanay ahatanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo. Matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo zao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana koriavana dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika. Aokary isika hiara-hitsangana ivavaka. Vavaka isika. Andriamanitra raitsy toa, tia dia tia anay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Ko mitalao aminao izahay raha io manatrehanay. Aoka ny fananao masina nome hery ny asa tanteranay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manata ny lotony Noa mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ireto zaza atao batisa ireto ane ho varay mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary mipiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fananao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao zahay tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombonay ao Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia ny tehirizanao ireto zaza ireto
eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farina amin'ny fivavahana aminao. Ampion'ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra taon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao anie ny tompontsika. Amen. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao anie ny tompontsika. Amen. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao anie ny tompontsika. Amen. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao anie ny tompontsika. Amen. Hoy ny teny fanomezan-toky avy amin'ny Tompo. Anaka, aza matahotra, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Koa mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika ary tezao ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raitsika. Ataontsika ny hira faharaiky amin'ny 370 dia manatanteraka ny rakitsy ny batisa isika.
tonga amin'ny fotoanany ankatoka isika angatahana ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra hitsangana. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, mideranao zay mankalazanao, satria omeno fotoana ahafahanay mandinika ny tenanay, mamantatra ny tenanay, mialohan'ny ombonanay amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy zanakao. Mampianaranay indray, tario lalana izahay, ampahafantaro anay ny tokony ho toetranay sy tokony ho fiainanay eo amin'ny fifandraisanay aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka ianareo. Soratra masina izay angalantsika miafatra dia arak'izay hita amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7:20. Filazantsara araka ny Matio toko 7:20, ny andininy 10 sy ny andininy 11. Matio toko 7:20, ny andininy 10 sy ny andininy 11. Rehefa hita dia iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany mpitarika anareo dia Kristy, fa izay lehibe aminareo manompo anareo. Ny soratra masina eto dia maneho amintsika ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy. Nanahirana an'i Jesosy Kristy ny fiainana izay nisy teo anivon'ny fiangonana tamin'izany fotoana, satria samy teo mpitarika daholo ny olona rehetra. Rehefa nananatra sy nanitsy i Jesosy dia niteny an'ireto teny ireto: aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany mpitarika anareo dia Kristy. Ny soratra masina zany eto to miteny amintsika hoe dia tsisy mpitarika mihitsy ve? Tsy zay miteny soratra masina ambara, fa ilay fisainana ao anatin'ilay fomba fitarihana no tiany soratra masina omena eto. Inona ary ilay fomba fisainana? Dia ilay hitantsika eo amin'ny andininy 11. Izay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Ny fomba fisainana tokony ao anatin'ny olona mpitarika dia ny fomba fisainana manompo. Tokony hanana an'izay toe-tsaina na fanahin'ny fanompona izay ny olona izay miaraka amin'ny Kristy. Ary zay mahatonga ny soratra masina miteny eto hoe iray ihany mpitarika anareo dia Kristy. Ny olona izay mpitarika zany tokony manana ny fomba fisainana tao amin'ny Kristy. Inona ny fomba fisainana tao amin'ny Kristy? Ilay Jesosy Kristy nanana ny fahefana sy ny voninahiny, ilay Jesosy Kristy lehibe nanaiky nanetry tena ka naka ny toeran'ny mpanompo mba hahafahany mitarika ny hafa ao amin'ny Kristy. Ary zany ihany koa no andrasana amintsika. Ny andrasana amintsika dia zao hoe ny hananantsika zay fomba fisaina na izay sain'ny Kristy izay amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, amin'ny asa rehetra izay ataontsika, na inona ataontsika dia tsarovy mandrakariva fa ny toe-tsain'ny Kristy dia izao: mpanompo isika. Satria mpanompo isika dia Jesosy Kristy no mametraka amintsika izay fahalehibiazantsika izay eo anatrehan'ny faneketsika manaiky hietry manoloana ny andraikitra izay nomena atsika. Ka ny soratra masina zany eto mampianatra atsika hoe mpitarika anao tompona andraikitra tsara zany, fa izao nitakiany tenin'Andriamanitra: aoka hanana ny sain'ny Kristy dia ny saina izay manaiky hanompo mba hahafahana mampandroso ny hafa ho ao amin'ny Kristy. Satria isika rehetra dia samy mpanompo avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Isika rehetra dia samy mpanompo avokoa eo anatrehan'ny Kristy. Noho izany Kristy ny mpitarika atsika, ka na iza
manaraka ny Kristy dia tokony hanana an'izay sain'ny Kristy izay. Engany eo amintsika izany teny izany, ary isika rehetra samy hanana ny saina tao amin'ny Kristy ka nanekeny hetry mba hahafahany mampandroso ny hafa amin'ny finoanan'ny Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, mideranao zay mankalazanao, misaotranao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, nekenao hidina tetỳ amin'izao tontolo zao, nanetry tena, nanafoana ny mahandriamanitra azy, fa nanaiko tonga olona nitafinofo mba ho fianarana ho anay. Tompo, mampianaranay tokoa mba hanananay ny sain'ny Kristy amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ankehitriny dia mamantatra ny tenanay izahay, mandinika ny tenanay izahay, ianao ny mahalala izay miafinao amponay. Ianao ihany koa no angatahanay, hampianatra anay mba hanana ny toe-tsaina mpanompo manetry tena tahaka anao, mba hahafahanay manaradianao, miombona aminao, indrindra asehonay amin'ny fomba hita maso, araka ny fanomezana lehibe mitondra famonjena nomenao anay, dia ny hahafahanay miombona amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy, ilay zanakao tonga nofo ny rahanao hamonjy anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonanay ny vavakay. Amen. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihan'izay rehetra mankasitraka azy. Salamo 112 ny andininy 2. Zany ten'Andriamanitra izany ravana izay teny faneva izay noraisiny sampana VFL nandritra ny fankalazana ny 15 taona sampana no hiarabanantsika mpianakavin'ny finoana ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Tozandray vaovao ray izao maraina izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Amin'ny talata 3 Desambra dia isy ny fanompoam-pivavahana eto amin'ny fiangonantsika ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitantanany antsika nandritra ny taona 2024. Manomboka izany amin'ny 10:00 ary ny sampana sekolelady sy ny estike no mitarika antsika amin'izany. Anatanteraka famangina eny amin'ny hôpitaly militaire ny fiangonana sy ny fikambanan'Diakonina sy Loholona ary ny sampana aorian'ny fanompoam-pivavahana anio maraina. Diakonina Befresisy sady filohan'ny sampaty no niditra hôpitaly. Ny rakitra faharoan'io ry havana dia natokana ho an'ny sampana VFL. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas. Efa mivoaka ny perikôpan'ny sampana Dorcas ko manasantsika rehetra andray anjara amin'izany amin'ny vidiny 540 ariary. Avy amin'ny sampana VFL. Alahady fadimy farany amin'ny titontinany io koa manomana mpitiavana ho antsika mofomamy sy masira izy ireo rehefa mirava fiangonana mba ho fanohanana ny asan'ny sampana. Rako mpisaorana, misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny ara-masina. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Salamo 7 ny andininy 1 sy 2. Rako mpisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina sy ny sampana Dorcas. Mangataka nira FFPM 2:30 sy 700. Salamo 7:10. Miderahan Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay ny famindrapony. Rako mpisaorana atolotra noho ny fahasoavana noraisina tamin'i Jehovah nandritra ny taona 2024 atolotra ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina rehetra. Dia toy izany indray vaovao ray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
reto misy fanampy vaovao izay ambara amintsika ry havana. Mivarotra boky mana isan'andro ao ivelany ao ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara ka manentana antsika mba hividy izany. Ireto namantsika ireto vita fanamasinana fanambadiana. Rakotonarivo Mika sy Ramamonjisoa Felana Nirina. Stonga. Atokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo ity namantsika ity. Randria mandimby ny aina voary tahina sitraky ny avo Angela. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, mijoro eto anatrehanao izao mpanomponao. Nandre ny antsonao, mitaona azy iombona amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy zanakao. Fifaliana lehibe ho anay izany, satria tsy mitsahatra ny mitaona olona handray ny famonjena ianao. Ko ankehitriny ary, mivavaka ho azy izahay. Aoka ianao no homba azy mandrakariva, hampahery azy, hanome azy fanahy sy saina, manaiky hanompo an Jesosy Kristy amin'ny fiainany manontolo. Ary indrindra, ianao no hanomana azy amin'ny andro lehibe dia ny hanokanana azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo, hiraisany sy ombonany latabatra amin'ny zanakao. Ianao ane no hatanteraka ny fikasana tsara ao anatiny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Izao dia iroso amin'ny famaranana ny fankalazana ny 520 taona ny VFL isika. Lehibe ny asan'i Jehova ka adin'izay rehetra mankasitraka azy. Izany teny nalaina tao amin'ny Salamo 150 andininy faharoa izany no nentin'ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-da. Ankalazana sy nobanjinina tamin'ity fankalazana ny 520 taonany ity. Izany alehibe ny asan'Andriamanitra izany tokoa no mahatonga antsika rehetra androany ho mivory etona ka ho azy irery ane ny aja sy ny voninahitra ary ho amintsika mandrakariva kosa ny fahasoavana avy amin'ny sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Andriamatoa generaly, tale generaly ny rantsamangaika ny fiarovana eo anivon'ny ministeran'ny folo alin-da sy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny tafika miaraka aminy. Andriamatoa generaly lehiben'ny état-major'ny komandin'ny gendarmerie pirenena sy ireo ao amin'ny gendarmerie pirenena rehetra. Ramatoa filoham-panampy ny vondrona fototra vondrom-paritany laika iarivo avaradrano sady mpitahiry vola eo anivon'ny sampana fivondronana laika amin'ny foibe FJKM. Ny mpitandrina ny filohan'ny fiangonana protestanta sy ny filohan'ny fiangonana katolika izay tonga manatrika etona, isika
mpianakavy ny finoana tonga manome voninahitra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Isaorana manokana ianareo noho ny fahafoizam-potoana ka tonga eto amin'izao anio izao ary arabaina tonga soa amin'ity andro ny 27 ny volana Desambra 2024 ity, izay nosafidiana amaranana ny fankalazana ny 12 taona ny sampana vondrona fototra laika amin'ny fitezam-pana protestanta ho an'ny folo alin-da eto Ampaibe. Ny fotoanantsika androany dia mizotra ho tahaka izao, isy ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny komity ny fankalazana ny 12 taona ny generaly Rabemananjara, ary aorian'izay no araky ny olazainy eo no hitohizan'ny fankalazana izany, satria maromaro ny tolotra sy ny fanamariana izao andro izao izay ho ataontsika. Rehefa vita kosa izany dia iroso amin'ny fandraisam-pitenenana mifandimby ka ny farany dia ny solitenan'ny VPL SFL no amarana izany taom-pakalazana izany. Ankehitriny ary dia manainga ampitiavana ny filohan'ny komitin'ny fankalazana andray ny anjara fitenenany. Ry mpianakavy ny finoana, ombako manana ny voalazan'ny vice-président mikasika ny komity fankalazana amin'ny 15 taona ny VFL teo. Nareo ray aman-dreny rehetra tafavory eto ankehitriny miaraka amin'ny fiangonana. Zava-dehibe loatra ny fahatongavanareo eto ankehitriny, satria raharaha iombona nyty raharaha ty. Raharaha antsika mianakavy, chapelle militaire antsika. Zay militaire zay moa dia efa milazany hoe miara-mila, miaraka mila. Zava-dehibe loatra zany. Ary ny teny voalazan'ny ray aman-drenina ray fitenenana teo mikasika ny teny voafidin'ny VFL tamin'ity fankalazana 15 taona ity, zay ao anatin'ny Salamo 120 ny 12, lehibe ny asan'i Jehova ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Ao amin'ny Salamo ny resantsika teo zany. Fa maninona ny lehibe ny asan'i Jehova? Raha mijery an'izao chapelle zao isika, efa elany na chapelle an'ity chapelle ity, anefa mahatsiaro itsika fa tsy mendrika amin'ny voninahitry ny miaramila manontolo ny chapelle ananatsika. Tsy maintsy misy ezaka atao anatsarana an'izany tranon'Andriamanitra izany, satria tsy misy zay tsy tafiditra eto na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana tsy mifidy io, na katolika io, na protestanta io, na civil io, na miaramila, fa ato daholy. Ato zany no trano be atsika mianakavy. Iezaka sika ho tomombana ny tranon'Andriamanitra. Iezaka tsika homendrika amin'ny voninahitr'Andriamanitra zao toerana anandratatsika voninahiny izao amin'izao fotoana famaranana ny fankalazana izao. Mamela ianareo anolotra ny fisaorana ny VFL zay nametraka ny fitokisany
manontolo tamin'ny komity tamin'ny nanatanterahana izao fa 5 taona ny VFL izao. Niara-ny asa tsy nisaraka tamin'ny komity ny VFL. Reo VFL reo dia ato akaviako ato ny tena misy azy. Raha mba afaka mitsangana kely hoe nareo azafady tompoko. Efa zokiny ihany petra tompoko. Reo zany natao hoe mainty milaly ny anarany taloha. Ka raha izany mainty milaly zany dia akaiky vilany zany. Ary izy ireo, maro tamin'izy ireo no mbola hitanay sekolelady teto amin'ity chapelle ity. Mananjanaka ao amin'ny tanora izy ireo, mananjanaka ao amin'ny sekolelady. Ny sekolelady izay saorana manokana eto tokoa satria tsy azo afenina. Zao fiangonana zao, zao chapelle zao ny tahaka zao, dia nisy ezaka lehibe nataon'ny sekolelady tamin'ny zany andro nanaovan'ny 20 taona monareo tamin'izay. Tamin'ny 9 taona ny natao zany.